Mitsangana, mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Fa endry ny haizona manarina ny tany ary ny Ezipito manarina ny firenena rehetra. Fa aminao kosa no impisahan'i Jehovah ary aminao no isehoany ny voninahiny. Isaia 40:1-4. Anisan'ny fanomezana lehibe izay nomeny Jesosy ny mpianany rehefa handeha izy dia ny fanahy masina. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:5. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko Jerosalema, Jodia, Samaria, amin'ny farany tany. Azo hery amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina dia ho vavolombelona. Maniraka ny mpianany tonga vavolombelona Jesosy Kristy. Satria ao anatin'ny aizina an'izao tontolo izao hoe efa naverimberintsika teto isan'andro hoe misy olona anatin'ny fahakiviana, fahaketrahana, fahadisom-panantenana, be dia be ny olona tratran'izany. Ny fiarahamonina misy antsika efa naverimberintsika fa ao anatin'ny faharatsiana, ny fahotana tanteraka satria ratsy mandrakareby ny hita ny masontsika, eny ny sofintsika ary indraindray sanatria ny vava mety isika mihitsy le manao azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:5. Mitsangana, mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro aizina manarina ny tany ary aizim-pito manarina ny firenena rehetra. Fa aminao kosa no impisahan'i Jehovah ary aminao no isehoany voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny alalao dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ahoana ny fomba isehony voninahitr'Andriamanitra? Rehefa mandray ilay hery isika, ilay hery ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia hery avy amin'Andriamanitra mba ahatonga antsika hijoro ahatoky an'Andriamanitra. Izay ilay herin'ny fanan'Andriamanitra. Azo hery ianareo dia ho vavolombeloko hitory ny filazantsara any amin'ny firenena rehetra. Io herin'ny fanahy masina io dia izao, angatahina izy io. Misy zany olona miresaka fotsiny hoe miandrika eo dia mivavaka fotsiny eo dia ho avy ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina angatahana. Rehefa mangataka isika dia omen'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary dia tsy mamitanana amin'izany ny fanahy masina. Nivory tao amin'ny efitrano ambony ny mpianatra, nivavaka tao izy ireo. Ka rehefa nivavaka zareo dia nomena ny fanahy masina. Nomen'Andriamanitra ny fanahy masina. Tsy ambaratelo zany dia izao miray saina ireo mpianatra ireo. Navela ny fahasamihafana rehetra dia niara nivavaka, nangataka ny fanahy masina dia nomen'Andriamanitra ny fanahy masina. Ilay hery, ary io hery io dia anampy sy hanosika be dia be amin'ny fitoriana ny filazantsara. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba 1:5-9 manao hoe: raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy dia omena azy izany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanana akory, fa izay mihanana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopana. Fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin'ny tompo izany olona mihanana izany. Izay mangataka dia omena. Ary fanomezana lehibe efa nampanantenain'Andriamanitra ho antsika ny fanahy masina. Ilaina ny fanahy masina. Ny fanahy masina no anamasaka antsika hanana ny toetra takian'Andriamanitra ho fantanterana. Ary ny fanahy masina ampirisika antsika hiasa hitory ny filazantsara. Ireo zany ny vokatry ny asan'ny fanahy anankiroa ahatonga antsika hanana ny toetra an'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ary ny faharoa dia hanosika antsika hiasa hitory ny filazantsara. Mila manana finoana be zany isika ary mila hamasinina ny fahaiza-manaontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary dia izao, hanana toetra ambony, hanana tanjona ambony, hanana toetra mendrika isika, hanatratra ny marika farany ambony indrindra. Ary dia izao, tsy manana fotoana ho lany laniana hipetrapetrahana, fa dia hiasa ao an'Andriamanitra. Tsy misy fotoana ho an'ny adilahy sy ny fisaratsarana rehefa mandray ny fanahy masina, fa ho tafakambana ary zavatra tokana ihany ny masaka ao an-tsaina hanompo an'Andriamanitra hitory ny filazantsara. Ilaina ny fanahy masina amin'izao andro farany izao. No tanteraka aminao zany, no tanteraka amiko, angataka amin'ny fanahy isika, hiaraka hivavaka mba ho iray isika ao amin'Andriamanitra dia tsika hivavaka.
saotranao izay tompo tsara noho ny teny fikasana omenao anay. Mampanantena anay ianao fa handrotsaka ny fanahy masina ahatonga anay anana toetra mendrika araka ny sitraponao ary hanery anay hitory ny filazantsara any amin'ny olombelona rehetra. Tanterao aminay izany. Fanirianay ny andray ny fanahy masina. Ataovy aminay izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.